Mafaka miarahaba kely ny olona akaikinao venao iteneny izy ao tsara venao io hoe raha za hoe amin'ny plasinao io enao mba hivavaka mafy mihitsy aloha mba tonga anao tsy hanamaina hoe androany amen loza sy anao mba hivavaka androany dia zavatra ataovy tonim-bavaka tombo tonindray androany hoe mako hoe mba tena ho fefy mihitsy hoe za androany zay rehetra zavatra mihidy amin'ny ara-panako hoe jesosy sokafo zany androany mba tia atsapany zany fanatrehanao zany hoe za jesosy amengavy anao anatin'ny minitra vitsy mba tena hivavaka amin'ny fonao manontolo okenao anana hetaheta melohany akaran'elan'andriamanitra eto no hivavaka tsika mampiaonitsika mitombo avy antrany ny fanahintsika ny minitra miaona amin'andriamanitra ny fananao mora aminao mandray zavatra no hivavaka tsika sanato ambony mihitsy ny tananao raha sitrakao asanato ny feonao amin'ny anaran'i jesosy mba iombosatanao zay fanamasinao milanao zay tongentsay amin'ny anaran'i jesosy kristy iaotsy ny anaranao tompo enao n'andriamanitra lehibe mahay ny zavatra rehetra enao n'andriamanitra abrahama andriamanitra isaka andriamanitra jakoba enao tompo ny andriamanitra iraka zina firaisana izao enao toy n'andriamanitra bisao patrika zay mamangina eto androany enao n'andriamanitra mpanjaka ny mpanjaka enao n'andriamanitra mahay ny zavatra rehetra enao le jehova jire jehova salom jehova rohi jehova rafa jehova elsadai jehova tsitikeno tompo mianjanao zay antsonainao hidleto amity toerana ty antsonainao izy teo tompikorina amizao relaty ralalala sandalaosy rekemozy ndalabalabosy andalabamamandolosy rizakidakavahe lokimosy ndalabababa asakato atrany feonao azavarina miaina amin'ny olona akaikinao fa tonga tonga anao mba tafiditra ny fanatrehan'andriamanitra antsoy miositra androany ikorina ao anatinao antsoy miositra hikasika ny feonanao labosy ndalabanabobelesinolagrabosha pasikenderebosikenderebosha maparadinamamando idinety miafo androany na iafo zay nansolelito aminany teo amitenikotra karmela zany afo zany androany andevina zay mety hevitra na misaraka ny amin'andriamanitra Rolayamoshindalagamonzinderesingo Rokevodizakaragamongalabagamoshindozakabamardo Lekemisondarababa Lopriyamoshindalabagabaye Rokeveresindogalabosha Rapapagamoshindalabase Asalatumfiona tenene okabayona mnosandwan Jesusyo okabayona mnosandwan Fanamasko Ilogamondolegosindolegoshiginigidosa Maratibodelegoshindalagabaya Mitimu kewantani bulina Aire kusana kasumulake I'll be there.
Jesosy ny fo, atolotra am Jesosy ny fiainako no aviko rehetra. Ary androany hariva mandray anao amin'ny fanamasina mitady ahy anova ny fiainako. Mila le fiainan'Andriamanitra androany anova ny tantarako. Ary tapa-kevitra Jesosy hiverina aminao, hitoky aminao. Raha iao ndray sendra ny hariva hiverina aminao Jehoandriamanitra, anatona anao. Misaotra anao zay tompo, manantena tompo anao ny hariva fa ho raisinao anisan'ny zanakao. Vonona miala aminao ny fanako eo, manatona anao aho, anatona anao aho Jesosy, hiverina aminao aho. Fa foana ny bokyny fahafatesana ny anarako, fa soraty eo ny bokyny fiainana. Matoky tompo fa eotra ianao ary manantena tompo fa ianao androany anova ny fiainako, anome zay etaeta-boky ny mihina tompo zavatra tsy ampy amin'ny ara-panahy. Aoka ho feno zany androany hariva amitenen'ny mpanomponao raha, aoka ianao hiasa ho fiainanay manakavy. Misaotra tompo, mankasitraka ry zaza-piotina mba miverena fo iniray ambutsy terena injevitsai milanao ny fiainana mitenena amiko ianao androany amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy. Asimorakoraka mafy Jesosy, azoverina vetivety ianao. Amen. Minao fa vonona ny andray zavatra ianao androany. Amen. Ary androany ihany koa no andro iarahantsika amin'ny ray aman-dreny lehibe Bishop Patrick Andrianarivo asio tia-tanana mafy asivorakoraka mafy ho an'i Jesosy. Miaraka amintsika eto izy satria tia miloatra isika.
tadiro lasina fa manana iraka ngeza be izy iraka misy azy moa efa international nefa de foiny nilozany mba hoentina eto amintsika androany ka mendrika loatra raha mba hisaotra an'Andriamanitra isika rehetra ny amin'izany ary mendrika ihany koa raha mba anao zay mba tratranao ianao androany andray zavatra avy amin'ny alalany malo moa za miteny foana hoe raiso ampinoana ho azy zavatra tenenina satria nandray manko ny olana mieritreritra isika hoe tsy maintsy mitovy amin'ny angezany problème antsika ny vahaolana ary zay ny olana matetika masarotra amintsika mandray zava-panahy Andriamanitra raha hiasa amin'ny fiainanao tsy voatery amin'ny alalan'ny zavatra eritreretinao ary tsy voatery hitovy angeza amin'ny problemenao ny vahaolana terin'ny tompo mety ny fitsikitsiky ny lelan'Andriamanitra aminao fotsiny dia efa ampianasitrana ny aretinao mety ny fitondrony tanany makany aminao fotsiny na tsy fantany arenao ampy amin'ny mahaolana anao ka za androany tena mangavy anao sambory ny ositra alleloia teneny misy ny akaikinao sambory ny ositra hoe ary mba mangavy ny mpianaikitra rehetra rehefa hiomana sady amin'ny prophète offering mba ataovy maromaro mihitsy raha azo atao ataovy misy zato amizay mba tsy sahirana zany ny olona mba samby mandray zavatra tsika androany amen tsy mitovy amin'ny fotoana rehetrarehetra ty androany ty fa fotoana lehibe andraisanao zavatra amin'Andriamanitra androany tena iaona amin'Andriamanitra ianao tsy iaona aman'olona fa iaona amin'Andriamanitra alleluia matetika ampianariko atsika zany fa fitaovana nahazatra ny Mosesy ho ia le tena teny an-tanany fa rehefa nentina teo amin'ny fanatren'Andriamanitra dia gaga Mosesy fa niova zavatra hafa le tena ka tsy misy fiainan'olona tonga amin'ny fanatren'Andriamanitra ka tsy miova zany indrindra fifiainanao igny fa ny anjaranao androany mino za nge milaza aminao fa tsy dia fananinao loatra tonga eto io e raha programme zao mety hoe tsy hijanona an-trano fa matahotra hoe sao dia misy oragnandro sao dia misy an'izao fa tsy nekeny fanamasina tenenao tsy nekeny fanamasina hoe maika hitantsika ny tompo maika kotsika ndray zavatra ndio hitsangatsika resika miorakoraka mafy lelan'Andriamanitra asoketaka mafy azao maresaka am'zany asimoramora Alleluia. Fa mahitana ndray androany hariva tonga eto mino fa tena hitanao tompo sotra manokana ny pasteur David Rakotono Ndasana mivatsy zay nanasa izava-ten'Andriamanitra eto andro hariva tsy mieritreritra hoe efa teo maly efa misaotra maly dia amp'izay fa tombotsony ahafahana tory eto amin'ity altara ity satria aminay pasteur tsy ny olon-drehetra mahazo mifandimipilipitra aminao satria indrindray raha vao bolisatra fotsiny tele pasteur dia ianao no matin'ny fanontaniana avy any amin'ny ahoana le ohatra zao i manana le ohatra zao i aiza ary ny teny ohatra zaoko dia lasa matahotra ianao manasa olona raha tsy efa fantatra tsara hoe ahoana ty olo ty ka fitokisana lehibe mihitsy ny afahako mijoro eto androany mitondra tena Andriamanitra aminao fa misoratra azy mivavy-manokana ny amin'izay fitokisana izay io fa asoantsika rehetra ny androany hariva ny androany hariva tsy hitovy amin'ny omaly ny antony dia satria tsy zavatra vetivety ny tiako hijanona any aminao fa isy impacte mitoy foana mitoy an-tantara amin'ny fanjakan'Andriamanitra ary amin'ny fiangonana izay misy anao ato mba hatonga anao tena ho ampiasain'Andriamanitra mahely vaika ato amin'ity fiangonana ity anitatra ny fanjakan'Andriamanitra ary fitahiana ho an'ny vahoaka maro enao sy amin'ny alalan'ny zoasan'Andriamanitra zao mankasitraka indrindra tompoko fa namaso teo fantatro fahitanao androany hariva sotranao fa nizaniza mangetaheta dia efa laza ianao fa omenao favapo ary nizaniza matsiary tahaka ny tany karakana ny tahentany ianao dia omenao ritra lehibe sotra fahitanao asotry rare avy meondrehetra maso mahiratra sofina mandraiky meo azy dia fandranesana fandroany andranesana ny natin'ny fanany any aoka ny teny tsy hiditra amin'ny sofiny fotsiny fa hiditra ny naty fanahy aminova azy ka raha voaketo izy dia androso amin'ny voninahitra andray amin'ny anaran'i Jesosy amen afaka masitoerana vetivety fotsiny tsika vetivety fotsiny tsy maninona vera mba hafito sasantsika vao mirava aloha atao amin'ny valo bisopo le misy mody lavitra mantsy izy resy lahatra fa mivalo
Toroto. Aka fotoana kely tsika vetivety ivavahana ho an'no rehetrarehetra zay mangetaheta ny fahafenoa ny fanamasina. Tadiorina tsanavavy fa ny fiainana miaraka amin'ny tompo dia fiainana ara-panahy zay tsy vita ny saina fotsiny na ny vola sy ny sandry ny fahaizana fotsiny. Sondra ny tompontsika ny amin'ny saina no omeny atsika, ny amin'ny vola omeny atsika, ny amin'ny tanjaka omeny atsika, ary ilaina izany rehetrarehetra zany sady tsy azo atao tsinitsino. Tsy avygetentsika tsy mila volontsika manompo an'Andriamanitra zany tsy mila saina. No tsika tsy hanompon'ny tompo amin'ny saina daladala, ary tsy hanompon'ny tompo anaty sifisina lava, fa sitrapon'Andriamanitra anany ampy amin'ny zavatra rehetra ianao. Kanefa kosa nefa mila mazava tsara mihitsy fa ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra dia ara-panahy. Zay mahatonga anao voanandray an' Jesosy dia hery no omeny anao. Izay rehetra nandray azy dia nomeny hery. Ary io herin'Andriamanitra io dia mila mitombo amin'ny fiarahana amin'ny tombo, mila mitombo ao aminao io. Tena fotsotra ny tenako anao, tsy afaka tonga dia omen'Andriamanitra anao zany le hery tsisy faiky sans limite. Ahatonga anao olona tsisy limite so ny fanafirenena tanàna zay idiranao dia misokatra ary misy impacte goavana. Tena mifona tsy afaka ampanantenanao hoe omen'Andriamanitra anao androany zany. Satria antony dia tsotra tsy mitovy ny avo ara-panahynareo tsirairay avy. Misy efa ela nanompony tombo, misy vao aingana. Tsy avontsika atao mihitsy ny anome ohatra vola anankiray zay toko hoe omena akizy anankiray zay toko hoe 20 taona hoe ty mba misy 100 000 ty gotenao amin'ny tena ty. Tsy afaka omena 100 000 zazakely 10 taona satria rovitiny ny taratasy. Tsisy ny nahazo tamin'izay mbola kely dia fitapitahany zokinay rehefa le hoe zaraina vola. Dia omena raha zato dia tenenay aveo omeny ara 10 anankitelo. Tiany alao izy dia anao zany mieritreritra hoe be dabe le anao. Kanefa le be dabe kely tombamedy no le anankiray fitsiny. Dia hitanao tsy fantatrao ny tombamedy le zavatra omeny. Dia tahaka izay ihany koa tsy afaka tonga dia omen'Andriamanitra anao fahefana lehibe hery goavana raha tsy mitombo tsy moramora aloha ianao. Ka ho iaho hoe ara-panahy miaraka amin'ny tombo. Da ny olona dia maika fotsiny hoe osola mina osotra be mihitsy aho dia tonga dia tena manao mirakla be. Mamelahy tenenao raha ianao io fotsiny ohatra nomela 10 milliards raha-piso. Fantanina ampena ataonao inona? Trano, fiara, vakansa, dia inona koa? Anangana hôtely. Fantanina ampena nga ianao mahay mitantana hôtely. Fiara, efa mahay mitondra. Tsy mahay misy olona azo atokisana hitondra. Hita foana rehefa tonga ao, zay mihitsy tsy amezana azy. Satria Andriamanitra dia no isika olombelona. Isika na dia ratsy azy manala manome zava-tsoa ny zanakitsika. Isika mafantatra hoe ity mety aminy, ity tsy mety aminy. Dia Andriamanitra hoe dia eritreretintsika fa ame zay rehetrarehetra tadiavintsika ao anaty ray andro. Zay angatanao dia omeny fa mila fotoana ny sasany amin'ny angatanao. Fotoana n'inona? Fotoana ny fitombonao. Zay angatanao dia efa anao. Fa saingy arakaraky ny fandrosoninao. Tsy hoe Andriamanitra mampifilavely. Non, dia sy tiany loatra ianao ka sy tiany simba ndray andro. Dia arakaraky miankina aminao le izy fa tsy miankina aminazy. Arakaraky ny tombonao sy androsonao dia ny mahatoky anao misimisy izy tindray ary dia hatrany hatrany. Manela fona raha itenenao raha misy paster hafa nge manana figonotra ny eto fotsiny. Ty fidirana anankiray ty fotsiny sakalady ireo misy dirana maromaro. Efa tonga dia feno garde du corps be da be izy rehefa mandeha dia tonga dia tena ohatra le dia tena ohatra ny président latsaka fefany. Lasa tsy azo atonina tsony, lasa manahirana be mihitsy. Misy olona nge tsy matato voninahitra. Azay mbola tsy Andriamanitra tsy te hampitombo anao izy ozy salamy raiky amin'ny fitopolo dia fa raiky amin'ny roapolo hampitomboanao ny voninahitra. Tsy hoe tsy sitrapon'Andriamanitra le tombony zany fa miankina aminao le izy.
tsy miankina amin'Andriamanitra zany ny hoavinao fa miankina aminao. Miatonga anao lehilahy lehibe sy vehivavy lehibe, miatonga anao hitombo voninahitra sy fitahiny, tsy miankina amin'Andriamanitra fa miankina aminao. Miatonga anao aomby sy handroso ara-vokatra be, tsy miankina amin'Andriamanitra fa miankina aminao. Atraiza ny fahavononao hietsara, hitombo, hivoatra, hialehibe. Atraiza ny fahavononao hiady, hiatry, hisakrify tena ho an' Jesosy. Atraiza tsy any amin'Andriamanitra ny fanontaniana fa aty amiko sy any aminao. Fa raha vola ny tediavinao feno arazararaka any an-danitra. Misy miteny tsisy an'izany vola miraraka avy any an-danitra samy ino an'izany. Nisy fotoana zay nanao conférence momba ny vola, zay nanaovan'olona fanakiana be da be fa tsy raha. Tiako ny porofona fosiny e lasaina bava na dia tsy vola aza ny antony fanompona, afaka mameanao vola avy any an-danitra Andriamanitra. Dia anao séminaire mikasika ny vola. Ty be da be misy sasa mahita 25 millions tampotampoka teo anatin'ny boîte à automobile. Sasa mahita vola tampoka anatin'ny comptany. Amin'ny karazany be da be mihitsy no nitranga. Zay nakarandohan'ny sasa mihitsy ny zavatra tsao. Tsy nanao an'izany isa taona fanao indray mandeha ihany tamin'izay mba hanapolofona amin'ny olona fa tsy vola ny olan'Andriamanitra aminao. Diso tiany loatra ianao ka tiany etsara. Noho izany androany hariva aleo aloha tsika hivavaka mba ho feno fanahy sy hery ianao. Arakaraka izay niveau anao. Fa ny voalohany mila feno fanahy masina ianao. Feno fanahy masina. Isan'ny be da be ny porofo ny fahafenon'ny fanahy masina. Ohatra, ny fahasahiana amin'ny tontolo filazantsara dia porofo ny fahafenon'ny fanahy masina. Ny fifaliana dia porofo ny fahafenon'ny fanahy masina. Fa anankiray amin'ny fahafenon'ny fanahy masina ny fitenenina amin'ny teny tsy fantatry. Ka mba te an-tany aho, iza aminareo no mbola tsy miteny amin'ny teny tsy fantatry mba hatsangany an-tanana. Ampidindray fandroany. Fantena faharoa, iza aminareo manangan-tana an'ireo no mbola tsy manana an' Jesosy, mbola tsy nateraky indray, atsangany an-tanana. Efa nateraky indray daholy. Bon, aka 10 minitra vetivety tsika. Raha toanao ka mangetaheta ho feno fanahy masina. Dia efa nanontany an' pasteur David teo hoe efa misy mpiandraikitra vonona ve hoa hivavaka ho an'ny olona. Izay misy ao. Ity zany hivavaka ho anareo tsirairay avy. Fa misy mpiara-miasa amin'ny pasteur, io koa pasteur mivady, hivavaka ho anareo zay mangetaheta mba ho feno fanahy masina. Tsy mahazo metsika eto loatra ianao raha tsy miteny amin'ny teny tsy fantatra. Nefa tsy manome fotoana mihoatra ny 10 minitra aho. Dika zany mila pré tsara ny rehetra fa 10 minitra dia mila feno fanahy masina ny olona tsirairay avy. Vonona dolontsika mpiandraikitra. Mba mila kely mpitarika fiderana hitondra ao anaty fiankofa adoration azafady. Dia tsika fiangonana rehetra hitsanga. Ao ka tsisy hivavaka amin'ny teny gasy na amin'ny teny frantsay na amin'ny teny anglisy na amin'ny teny allemand na amin'ny teny italiana na amin'ny teny sinoa fa samy hivavaka amin'ny teny tsy fantatry. Amen sa tsy amen? Mila memandroso kely tsika misimisy. Ka ho anao izay mangetaheta ho feno ny fanahy masina hitena amin'ny teny tsy fantatry. Tikanao androso aty aloha, eto ny pôketranao fa tsy fantatrao eo akaikinao eo. Za tsy miteny izy fa tsy fantatrao fotsiny ho aho. Fa eto ny pôketranao a dia mandroso eto aloha eto. Dia mandroso eto aloha eto. Tsy haiko moa zany ahoana ny andamina anazy fa mitaka fa pasteur David andamina. Afaka mitsangana amin'ny couloir iny sasany. Dia eo ihany zany tsika dia somary amin'ny couloir iny ianao androany dia mba hitan'ny fanahy masina ianao. Dia ny mpiandraikitra mahagataro pasteur sy ny mpiandraikitra hivavaka ho anareo rehetrarehetra sy mangetaheta mba ho feno fanahy masina. Itsika izay tsy manosy aty aloha sy spectateur ianao fa atao anaty fanatrehan-tompo ianao. Ao anaty 10 minitra tiako rehetra hivavaka amin'ny teny tsy fantatry. Lohanina na fanahnao, etso ny fanahnao. Fa tsy marany minitra ianao tsy mahazo manatsotra ianao fa tsy aheno. Raha toka tsy hetsika ny fanahnao. Izany etso ny fanahnao dia samy hivavaka amin'ny fanahy. Samy hivavaka tsika. Dia io rehetra tetsaka anaty fiankofa namoramora dia hivavaka tsika. Ta présence en moi devient banale. Je veux une autre dimension. Ta présence
présence en moi devient réel, que ta présence en moi devient palpable. Je veux une autre dimension de toi. On va regarder toi, s'il te plaît, avec toi. Que ta présence en moi devient réelle, que ta présence en moi devient palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devient réelle, que ta présence en moi devient palpable. Je veux une autre dimension de toi. After vavany ianao dia tsy miteka soa tokony ataonao famoany anaty fandranao atoka mbola tsy mety teny le olona mipiarahitra izy atoy azy zay ina fomba amesana azy atoy azy fara zay dimita ny fotoananao ampionina le fanamazy Yes.
Rehefa mitena vava mafy dia vava mafy. Amen. Tenao mena amin'izany. No zany aza mangina na mijoro fotsiny tonga eto ianao tsy hanao présence, tonga eto ianao iona amin'Andriamanitra. Tiako rehetra nanatany dia hivavaka mafy amin'ny teny tsy fantatra. Rehetra avy aty ambony amin'ny tany, samiva. Isaia 5:20. Andiny 20 katramo faraky amin'ny telopolo. Iresaka kely vetivety any amin'ny fepetra ho an'ireo te hitondra ny herin'Andriamanitra. Ny fepetra ho an'ireo te hitondra ny herin'Andriamanitra. Mba te antanareo sady mijery Isaia 5:20 ianao. Tsara ve ny antsy sa ratsy? Bavalio azafady. Tsara ve ny antsy kotora sida tsy mahita gasy ianao? Tsara ny antsy sa ratsy? Ilaina ny antsy sa tsy ilaina? Faratonga ny efitra mifandina ny antsy rehefa tezitra ny anankiray. Tsara ny antsy sa ratsy? Inona tena marina? Tsara sa ratsy le izy? Alors vaikinay izy aminareo no polisy na miaramila tsakana tana. Ok, zao mba fanontaniako, ilaina ny basy sa tsy ilaina? Ilaina sa tsy ilaina? Fa ny tsara mihitsy ilaina sa tsy ilaina? Isa miteny hoe ilaina, isa miteny hoe tsy ilaina. Aratoa ka misy tokony andimo anjola mafiravana mitondra basy manafika ny tanàna. Move ny polisy tokony andeha tanam-polo sa mila basy? Ilaina ny basy sa tsy ilaina? Tsara ny basy sa ratsy? Izy amin'izay miteny hoe ratsy. Elo tsara, ny antsy dia tsara, ny basy dia tsara, fa miankina amin'ilay miazona azy. Tsy marina zany.
Ala tsaratsara hoe misy police na officier ohatra regny misy fotoana misy grève kely tatia Tamatave. Dia mitondra pasy ry zareo. Misy amin'izy teny ma misy amin'izy ireny mantsy ndeha tsisy bala ao anatiny. Misy amin'izy ireny ndeha misy bala ao anatiny. Dia ohatrany hoe feno bala izy. Grève ny olona. Tamtamikao tonga dia misy dia mitoraka. Dia mety misy anankiray mihitsy tena torahan'ny olona dia tezitra tampoka ilay polisy. Tonga dia nitifika izy. Tonga dia dégâts mazava ny nateraka izany. Raha mbola tsy manome baiko ny lehibea hoe mahazo mitifitra na tezitra ohatry ahoana ary izy tsy mahazo mitifitra. Satria vao mitifitra ao izy dia midikan'iny misy général miongona any ambadika. Misy chef de corps miongona any ambadika. Impossible miongona hatramin'ny président sy ny gouvernement. Avy amina erreur amin'olona anankiray maramila anankiray izay tsy mafy tena fa tezitra tonga dia mitifitra. Tsy marina zany. Mihoatra noho izany koa Andriamanitra. Tadio fa ny hery izay omenanao zava-doza noho ny basy sy ny bomba sy ny atsy. Ka raha apenaka eny tanan'olona mora tezy tavy mety zava-doza ny trano. Zava-doza ny trano. Aza teny fa Satana ilay kérubim tany an-danitra dia voalaza amin'ny bokin'i Ezekela fa nosoran'Andriamanitra. Izany hoe nomen'Andriamanitra hery, nomeny fahefana, nomeny fahendrena. Ary rehefa nivadika tamin'ny Losifera dia tia ny lavitsika tsy nesorin'Andriamanitra tamin'ny hery fa naongan'Andriamanitra fotsiny. Fa niosotra na ny hery tsy niala taminy. Zay mahatonga ny devony mbola mahavita manao miracle, mahavita manao nyity rehetra rehetra. Tsy haiko na fantatrao zao na tsy fantatrao fa ny hery demony ny herin'Andriamanitra iny dinganao hozakanao zany fehezantena izany. Satria tsy izy devoly nanositra devoly ka natonga ny devoly ho lasa devoly. Tsy nisy devoly nanositra devoly ka natonga ny devoly ho lasa devoly. Azonao hoe rehetra fa Andriamanitra ihany nanositra azy tany an-danitra. Fa rehefa nivadika izy dia naongana. Ankehitriny ilay ositra ananany ampiasaina amin'ny fomba ratsy. Aza indrindra no mila hitandrema. Raha zao ny teny izay mila ositra rehetra manositra tonga dia feno ty altata. Fa fantany ny ampere mataka mamina ositra ve. Mahazaka hery ve ianao. Sasaky ny tezitra ianao dia manositra. Sasaky misy zavatra maso renanao dia mahazo tena malady ao ny olona. Tsy fantatao aza, tsy fantatao aza maneno rendrolom-bositra. Tonga tomobily ohatra nao tsy Tamatave natao koatsy mitondra moto tsisy amin'ny tomobily tampoka na bosy tampoka na tikitiky tampoka tonga dia nenara tsy sasotoka anao. Inona no mety hitranga? Azonao hoe tiako resa noho izany ny hery tsy afaka tonga dia omen'Andriamanitra ny goavana. Fa milanao Andriamanitra itony hiala anay. Zay mahatonga te resaka ny amin'ny fepetry ho amin'ireo olona te hitondra herin'Andriamanitra. Satria ianao io tian'Andriamanitra ampiasaina goavana. Ianao io tian'Andriamanitra hoentina lavitra. Manana anjara voateny goavana ianao. Fa resaka tasy fiara fotsiny programman'Andriamanitra anao zany akadohana effet secondaire zany. Hitanao rehefa mihina fanafody dia misy natsoina hoe effet secondaire. Ny tena tanjona tsy le effet fa le fanasitranina. Fa nandray le fanafody misy effet secondaire zany hoe effet le indésirable zay tsy tianao. Ohatra mihina fanafody ianao mba sikana ohatra tiako ohatra hoe miatinao kanefa le fanafody tsy zakany vavonao dia voatery mila fanafody hafa indray ianao ho an'le vavonao. Fa ny tena marina tsy le vavony ny tanjona fa le aty fa saingy le fanafody naty makarary vavony. Azonao hoe tiako tongava tohatra ihany koa rehefa tonga niositra dia ny tanjona iny dia ho ampiasain'Andriamanitra ianao fa misy effet secondaire izy mahatonga anao voata. Fa nandray problème atsika any amin'ilay effet secondaire mamaky atsika fa sy le tanjon'Andriamanitra. Dia any ka mila ositra izy satria tianina trano, tianina fiara, tsy sany ny tanjony ositra. Ianao mety tsara, sy ianao azon'Andriamanitra ampiasaina. Ianao ve mily fa afaka mandeha lavitra ny olona ohatranao? Ianao ve mily fa azon'Andriamanitra ampiasaina anao io? Na firy taona ianao na firy taona. Ianao ve mily fa vitan'Andriamanitra mamatsika anao olona goavana.
fitahina ho ana firenena maro. Io za mila vonana am'ireny zavatra resahako raiky. Isaia fa 7:20 ka hatrany andiny mifaraka amin'ny 3 zao no lazainy. Tsy fantatrao va, tsy efa renao va fa Andriamanitra mandrakizay Jehovah zay namorona ny farany tany tsy mba mety ho reraka na sasatra izy, tsy takatry ny saina ny fahalalana atreo aloha. Hoy zay tsy fantatrao misy tsy mbola renao mihitsy fa Andriamanitra mandrakizay Jehovah le namorona ny farany tany tsy mba mety reraka na sasatra izy. Ahoana zavady? Tsy mba mety reraka na sasatra izy. Eno tsara, Andriamanitra dia manana endrika maro na hoe fasy maro. Misy taona izy miseho amintsika fa raitsika izy. Misy taona izy miseho fa mpanjaka izy, mpamonjy izy, mpanasitrana izy, be fitiavana izy, mandefitra izy, mpanafaka izy, mpamatsy izy. Fa misy fasy ray an'Andriamanitra koa mila hitanao, dia Andriamanitra mpanangana sady mpitaisa izy. Raha toko amin'ny teny frantsay dia entraîneur koa izy, coach izy tena. Ny akamaroan'ny olona dia milin'Andriamanitra, Andriamanitra be fitiavana, Andriamanitra mpamonjy, Andriamanitra mpanasitrana, Andriamanitra mpamatsy, Andriamanitra mandefitra, Andriamanitra be famindram-po. Izy daholo zany, fa Andriamanitra koa dia miteraka ary ianao zany. Mamelahy tegnanao tsy voatery ale mifanahy aminao foana, fa izy koa mitaiza, manangana, mi-entraîner anao. Satria teny zanany tsy malemilemy kanosy matahotra fanenjea, mora kivy, mora mamotitra, ka mivavaka. Eno tsara, ny faniriko androany dia ahitan'Andriamanitra mpitaiza ianao. Le Andriamanitra tena mpamola vola, fa tsy foana hoe le Andriamanitra mpamome vola. Telekonao tsy voatery le mpamome vola foana fa le mpamola vola. Le mamola volanao, le manangana anao, le mikotsina anao, le mi-entraîner anao. Mamelahy tegnanao tsy voatery mahafinaritra zay endrik'Andriamanitra tsara izay. Eny fa na dia Jesosy aza folo izy tetỳ an-tany dia nanaraka, tsy maintsy nanaraka an'Andriamanitra, nanaiky fanaraha, nanaraka fanarahana tamin-dranomaso. Efa na dia Jesosy azy misy fotoana naraha tamilay izy. Ho avokoa ny andro ary mety vetivety ao aoriana ty androany fantatra fa tsy tianao amainy ianao nefa na tianao ary moa tsy maintsy zay lay izy, tsy maintsy ho forme n'Andriamanitra ianao. Za tsy tena tonga dia marary be fa tsy kelikely, tsy azo atao mame examen ankizy kely 7e zay examen'olona terminal, fa tsy maintsy isazy azy nomena azy arakaraka zay fa nampianarina azy sy nampinoana azy sy nampinoana azy sy nitezana azy, zay any no azo testa omena azy. Dikan'izany raha toa ka misy olona tsy nanatrika amin'ity fotoana ity dia tsy hitovy testa aminao izy fa ianao anina testa spécial noho ny amin'ny amenanao sy miteny renao. Amola volanao Andriamanitra. Andriamanitra tsy mamotika sady tsy mandrava, kanefa misy fotoana tsy azo andaigana, tsy maintsy marary ny famolavola. Ho anareo zay mila n'Andriamanitra foana, tsy manao zava-marary, tsy manao testa marary, Andriamanitra manampy tambo, karakara, tsy misy problème. Mamelahy tegnanao, ny fiainana dia ilaina ny problème, ilaina ny olana. Mialatsina raha hiteny an'izao, ny fiainana tsisy olana na tsy misy fanampy dia mampadondrona sady mampafaible. Aftoana tsy manana olana vahana, zazakely anao midika an'izany. Aftoana tsy manana fanamby atrehana, medondrina ho azy ianao, fona miteny ampiasaka. Miavaka dia satria lasa midy ho azy ny sainao. Rehefa tsy manana olana ianao dia tsy kamokaka. Ilaina ny olana, satria mampatanjaka izany, manokatra say zany, mampikarokaroka zany, mahatonga anao memafy zany. Zany matetika ny mahatonga ireo zanak'olona sahirana mahiran-tsaina no zanaky ny mpanan-karena, satria zanaky ny mpanan-karena zana-tolona potsiny tia ianao, ndana manao an'ity, tia fianarana ataonao, tia mpampianatra anao. Fa zanak'olona sahirana voatery tsy maintsy makany amin'ny cybercafé, mianatra kely, mianatra ry, miaraka amin'ny nama, mikaroka an'ity, mikaroka an'iny. Azay mahatonga an'anteny indraindray hoe misy fitahina ao anaty fanontrana. Satria rehefa mafimafy ny adinao, me mafimafy koa ianao, me mikaroka koa ianao, me miezaka koa ianao, me mandosy koa ianao. Ianao miatika ny fahorinao, lasa nafika ianao amin'any. Fa na fitaraina sy ranomasy foana ny amaninao, ny fahorinao, dia honta noho izay hoe eo ianao ny rasy, aoka tsy misany ianao, mafola na dia mafa, mitara ianao na dia sarotra azy. Sarotra izy fa azo atao.
itanao za zay rasanao malemilemy lavo karazany tambatambazanao foana fa tsy mahasolava izany Yes. misy taona nianatra fiompiana koa dia rehefa avy eo miompy akoho dia nividikely couveuse le fikotrehana atody dia ohatran'izany dia misy taona ary zay mikotrika atody ao anatin'le couveuse eo amin'ny 27 andro dia efa misy akoho foy hatramin'ny 1 andro eo zany le izy ao anatin'le couveuse fa tsy ny akoho mikotrika azy dia ty zava-ratsikazy misy taona efa feno 1 andro efa tokony ivoaka amin'izay le akoho dia misy a tsy mety avavoaka dia tsy maintsy vakinao kely le akorany dia izay le akoho kely vao mivoaka dia nanao expérience tamin'izany nasiany marika tamin'ny feutre menamena le tsy mety miala reny le akoho zay avao anatin'le akora zay napina kely mivakiny fa ty ny zavatra nitranga le tsy mivakiny akorany fa le niezaka mivoaka tao anaty ny tena matanjaka fa le napina rehetra ny sasany kely dia maty ny sasany faible ny sasany mora marary ary le ohatra rehetra tsy napiny matanjaka foana tsy mihinan-kamany terekinao ity apina lafo ty mahafaty anao farany mila voly anao andosy mila voly anao iazy mila voly anao mahazy mila voly anao itaky mila voly anao iezaka mila voly anao amiady rehetra satria anao malala lehibe ao anatinao nofanzotosy yes terekinao ampy zay le kristana malemilemy lavo ty legioma andriamanitra amaraitsika azy dia tsy hoe be fitiavana fotsiny izy fa mitaizako izy entraîneur izy eno tsara itsika eny anay miandro pastera malemy fanahy kalay pastoral bisou pastoral tampotampo pastoral fanampiana pastoral ohatr'izay zany resaka zany enao menaro zany fa ilaina ny pastera koa misy tao misy sady pitarika no mpitaiza zany hoe entraîneur satria eto le izy ny pitarika dia matetika ny pitarika tsara dia maneho anao lalana tsara sy mameanao lalana ratsy hoe ity ny fiainana dia ity ny fahafatesana dia mamporisika anao izy vodio ny fiainana dia hovelona anao zany hoe mamoro anao tsara izy mandeha ho alohanao izy tsara zay fa tsy ampy ny tena ilainao raha te hitombo sy leader ny ilainao entraîneur ny ilainao satria ny entraîneur tsy mameanao safidy sady sy miteny tiny tsara dia teny azy dia vidio teny tsara tiny tsisy an'izany raha misy mpanao bola eto mahazo tiny teny rehefa aminteny izy hoteny afo amevatra na dia tonga ty etoa amin'ny efa rehefa tsy mifo mozy tsy misy antony solony ianao raha mifokasigarana na pilapilany sakay na mbola manao ny sipany ambadikany sipalesa ty tsy etiketina ty atsy mila sigara sakay aty ary na misoka azy ianao kanefa ny entraîneur adiny roa dia tsy maintsy rehefa tsy matavy dia mody ianao tsy azo sélectionné na ho isan'ny équipe ianao rehefa miteny entraîneur pasio boly io dia tsy maintsy mipasio dia hitomany azy ianao ianao ny Ronaldo satria ny entraîneur tsy mameanao safidy ny antony dia tsotry mila anao hiatsara izy aty amoaka ny tsara indrindra anatinao aloha tantaraiky zavatra zay somary manahirana kely dalanay a misy toa zay mperaka tatia tamatavy dia teo akaiky mora rano teo ny tranonay miasa tamin'ny tribunal dadanay aveo zay fidatantanareo mbola miasa ny tribunal dadanay tamin'izany dadanay dia tena olona carré be mihitsy ary masika be ronono le masika io nefa tsy hoe masika ratsy fa inao moa mbola kely dia rehefa misy olona teny dia zany fa masika ratsy daholo ny olona fa rehefa miala be anao vao azonao le izy iso ihany fa nisy andray dia nandeha fotoana ary hitanao ny ankizy rehefa lempianano manao examen dia mitondra bulletin dia asiana solika dia mamezaka mafy ianao 12 minutes zany 12 de moyen mba asiana sine telo ta 12 heures moyen nana tsy navosy le taona le ampianarana sa mba tsaky mavitatsy ny any io ianao za mamedry fa 12 ve dia tsy mba mahaso izy dia lasa manampy tamby amin'ny mamanay iro mama asy fa sotony dadana izy iro mama izy nge tsy mety anao siniva mahaso alova zange bedra vo tsany dia asiny mamanay amizay dia mamanao hoe folo mafy ianao dia mba niakatra kely 14 dia efa manetrety zany anao hoe mba tsy mahazo zany le ohatr'izay dia mba ianao zany tsy miteny io la izy fa le ohatra mba asina sinidaty 14 sady jereo ana filentenao ana klasy tsy maninina mihitsy filetena taona tsy mianatra tsy anatra kamzay bedy anao zany dia kaky anao nefa 14 ianao nefa dia mezaka anay ianao misimisy tena ny ankizy milalao ndrainay ianao mbola mezaka mikaka hoe tafakatra 16 dia efa mba valo ny bulletin dia efa mba 5 premier tao anatin'ny 5 premier
ina ty sezy mbanao ty za ty tsy mila zany olona voalohany iray efa miasamana izy io mbola io tsy mila première étape sasy mavitatry ny an'io marary ny fonao enao nefa efa anatin'ny saiko voalohany ninazy ny tedaviny voalohany any ianao andriamanitra da ihany ary mba nazonao ty 20/20 tamina materna grec mafalifaly hoe 20 isa tamy ty aminay koa anazy mba ty teny jereny tsara de zao ny teneny ny olona ty amin'ny taona anay fa tsy zao tso ny klasy azonao le izy enao manatena fa tonga amin'ny tompy enao fo zay tsy zaozanao izy te amoakany tsara foana anatinao izy te amoakany tsara foana anatinao izy tsy mila anao milafapo vetivety izy exactement zay andriamanitra enao mety iny efa navavakaty anay andriamanitra avololo antsika zao efa navita adiny telo ray antsika zao fifadikany efa roano herinandro antsika zao satria nisy olona mora afapoloatra fa tsy te androso ny entraîneur anao de milaza fa tsy mety reraka na sasatra izy mila ny zanany izy tsy mety reraka sa tsy mety telekinao mila anao andriamanitra olona tsy mety reraka sa tsy mety sasatra tenao mainany zany ahoana nampofoko an'izany andiny faraka amin'ny telopolo amin'ny Isaia faefapolo ihany no milazany zany zao ny teneniny hoy izy fa izay miandry any Jehova dia manosy elatra miakana tahaka ny voromahery hiazakazaka izy nefa tsy ho sasatra andeha izy nefa tsy ho reraka hitanao zany satria efa foronen'andriamanitra ianao do zay manomboky zao ianao miazakazaka fa tsy reraka tsy mety sasatra mandeha fa tsy reraka miazakazaka fa tsy sasatra fa tsy va manay faokety tsy mazavaka zany marabe ny zakety fatranina foana zay pastera tsisy bisika fandroanga anna de nay anao avelin'andriamanitra ohatra misy manapokona varavarakely amin'ny alina teka be misy mpakarany zany tomoaraka zay amitsolo zany matory anao sola ho aza zay nefa tsisy nizanizy akofa mirana zany aloza jesosy aloza mpaloka aka tsisy amakiny trano matory anao amin'ny telo ndray osy amitsolo hoa matrio ainao fa inona ty tena marina nefa tsisy olona fa misy anjely tsy mamelanao atory atoandriny any te manotoromasinao anampiasana tereniny anjely ndray mpakasanao iny ty betoromaso rehefa tsasandara somary tsy natorokela tamin'ny ala raha misy efa manana isakaly anao tairiny foana izy toanao tsy avela matory normal satria mitaizanao izy mivoasa maraina mba hivavaka ndraindray ny patron anao na lehibe anao any ampiasana na any tanàna na nyray aman-dreninao tsy novainy fa navela me manahirana tsy hoe tsy hainy manovan'io fa ianao ny manahirana tinyetsa tenao maina am'zany patonanao rehefa mandeha anao tsy reraka miazakazaka ianao tsy sasaka tsy olona malene fa olona matanjaka olona matsiro olona masa olona fonema tsy beranay tsy beranasy fa naofaka iao jesosy o mila olona mahery andriamanitra fa fanontaniana amperaka ahoana ny fomba hitezany atsika mba hatonga atsika tsy alemilemy zao ny teneniny eo amin'ny andininy fasily am'roapolo mampatanjaka ny reraka izy aza kely e de omeny herybe na de tamina fanaza de ho reraka sy ho sasatra ary na de zatovo aza de mety tafotoana mafy fo izy zay miana ny Jehova ahoana tsara zay miana ny Jehova de mandroso azy aseho antsara mihitsy hoy izy hoe na de ny tanora fanaza mety reraka satria nahoana ny tanora tsy zata discipline hoy izy mety tafotoana mafy izy fa natonga anao tsy mety reraka na sasatra ny exercice voalohany miandry ny Jehova manina zavady miandry izy taminareo fonanao mbola mifankaty be tamin'ny olo tianao amin'ny sivy fotoana ataoko ohatra hoe nataoko hoe roa ambin'ny folo izy mirava ny ampiasana amin'ny raiky ambin'ny folo anao dia efa misisika manodidina mame tanatanao tsolane
raha mbola tsy ampy mbola piko. Yes. Dia miandry eo ianao amin'ny 12 voaka daholo ny mpiasa. Le anao reny mbola tsy mivoaka. Amin'ny 12 sasany ohatry nefa tsisy olona tsony. Dia manontany le ohatry ny olona mbola mijanona. Tsisy mpiasa tsony angao. Ohatran'ny tsisy tsony a. Miantso anao tsisy mandray. Manoratra tsisy mamaly. So dia mba tsy miasa ary izy ambroana. Nefa tamarina zao no tena tsenao ary. Miantso anao tsisy mandray. Dia manontany iny ianao. Mba jereva so dia mba misy olona ao ianao. Zara misy afaka mihetsika eto a. Ao momba mitafo fa. Fa iza dia tavinao hoe iana any. Taso vetivety. Tena mbola miasa be mihitsy. Amin'ray izy mbola tsy mivoaka. Inao tsy kivy. Miandre. Amin'ray sasany izy vao mivoaka. Fa misy iny. Tena zafady fa tena tsy afaka ny telefona mihitsy fa tena misy asa nataony lehibe a. Nampianarana iandry. Andetako tsy olo-tenao ilay izy fa eo amin'ny président iny. Amin'ny 12 rendez-vous anareo dia zao no tena ny protocole tsy MSP. Tsy maintsy tonga adiny ray mialohanao farafakely indrindra. Amin'ny 10 zany. Amin'ny 9 ianao dia efa tonga. Amin'ny valo sasany koa ary nenay. Sady mizesta be mihitsy ianao. Tena le tia mialoana amin'ny président. Tampotampoka teo ny antso izy. Fa amin'ny telo izy vao mandalo ny birao androany. Azafady raha misy fa amin'ny telo président fa afaka mandalo eto. Zany ary izy ohatry ny andalo fotsiny ka miankina aminao iandro ve ianao sa handeha. Fa zao nefa teneniko anao izy raha tonao ka mandeha voalasy ianao karaha ndraindray mantsy izy miteny amin'ny telo fa mandalo tampoka izy amin'ny 12 na amin'ny ray karaha voatsetranao anao dia fa tsy mandray loatra ao korotana amin'izay ny lohanao iandry asatsika misy fotoana Andriamanitra ohatry zany manontany anao hoe ity ve sa ity le ataoko tompo ahoana ataoko misy fahatena telo efatra tsisy valiny anankitelo fa ny ray ihany ny teneny miandry ianao anaty toroteny tsisy valy ny fanontanianao vavaka ianao any an-trano miresaka ianao aman'olona manome vatena any le olo fa ohatra ny reny fananao tsy za mihitsy le laza fantatrony antony mitaizanao dadanao miandry ny olona te hitondra an'Andriamanitra dia tsy maintsy mianatra voalohany fakatoavana tseniko ny amenana satria ny fiandrasana no fomba hitaizananao voalohany amin'ny fakatoavana. Za zao rehefa ny trano teneniko ny ankizy rehefa tonga vao misakafo indraindray amin'ny valo sasany alina vao tonga satria avy manao fotoam-bavaka arivo indraindray aza amin'ny 7 mihitsy satria misy olona rehefa mirava fotoana mbola manatona anao foana izy ohatry ny tsy mainka ody zany tsy aika maniny ohatry ny ataony sasany a paster Davida ihany tenenao alinalina vao tonga ny ankizy nefa hianatra rapitro fa hatramin'izao raha mbola tsy tonga tsisy mipetraka eo latabatra eo tsisy samy sakafo fa vao mitena na amin'ny fito koa sakafo daholo ary nateny zay vao teo zay ny nagote misakafo dia tsy maintsy misakafo ary tsy azo ahena ny quantité azonao ve le izy fakatoavana. Andriamanitra dia milasy ianao akato eo inona ny voalohany fakatoavana eo faharoa fakatoavana feno fahatelo fakatoavana tsy mila fanontaniana. Raha mbola tsy hainao zany zavatra zany tsy voninao amin'ny herin'Andriamanitra. Fakatoavana eno eo le averiko resta l'exemple mikasika maramila teo ala firatsaina hoe andeha alefa ampanontany ary le maramila misady any zany dikany zany efa misy lehibe any zareo mety misy dahalo manafika dia misy groupena maramila 20 na 30 azy efa andeha amin'izay raikitra ny ady dia miteny tampoka le lehibe any miondrika daholo dia misy anankiray miteny fa maninona miondrika sy azo atao zany amin'ny taninaty ary raha mbo tsy miondrika eo anao dia mety hitanao mihitsy mitakily anao miondreky fa io tatao anaty any satria mety nohony amin'ilay tsy mety makato dia maty daholo ny ambony raiky
zay mahatonga fitezana maramila tsy maintsy zany ianao makato eno iaho makato amin'ny fomba fe ary makato tsisy fanontaniana fa maro antsika rehefa tenenina zavatra fa maninona tsy maintsy manao an'izany fa nga dia tsy maintsy mivavaka adiny ray fa nga marenina Andriamanitra mila mivavaka mafy fa nga koa dia tsy maintsy amin'ny teny tsy fantatra fa nga za raha miteny mora dia tseniny dia ny tsara rehefa tenen'ny paster ianao vavaha mafy dia mivavaha mafy rehefa teny izy vavaha miteny fana aza miteny teny gasy rehefa teny izy mandoaly dia mandoaly fa zay fa maninona mandoaly loaly fa marany dia mihitsy zao raha mbola tsy fonony ianao amina fankatoavana aza manantena herinandreo maino avy ianao azafady maino atsara avy ianao azafady rehefa miteny ohatra paster tsy tahita fako sy na atao am-piangonana manomboka zao fa am'izao toerana misy fako dia toro izay olo zay mamafanila ny trano rehetra tsy afaka tena ka le zanako ne paster tsy hitako zay hitazoma anazy fa ny ankizy fantatra ihany ny ankizy tena ne manipinipy zavatra tsy hitako zay ataony dikan'izay tsy vonony ianao fa nanongonao zanaka tsy aririna ny fako dia milamina izy azonao ve le tiako tongavana ny problème ampino kristianina dia ny andro pastera malemy fanahy sady tsy masika no be tamotamo ny pastera malemilemy ohatr' zany dia tsy atsangan'olona ary mora toerin'olona ary crucifen'olona sana inona na inona ampiangonanay fosany le akatoviako ny fosanao fa tsy isan'ny membre ny sainina tsony indrindra raha olo efa nampianariko ela ela raha vaovao mbola hitsoko aloha fa rehefa ela nampianariko fosany ary ataoko mahita patrika tsisy bishop ianao yes paster fosany paster ihany de atao vemisolo atao fantatry ianao le izy non tsy azo ekeny zany ao an-tranona Andriamanitra fa misy mpe metrehitra fa zay azo atao rehetra nivelany dia azo atao aty non misara tsy azo retina ty na ahoana nao zay zao Antananarivo fona raha hitena ty Sanatimo reare ny tegna tsy maintsy tonga tsy asakadiny meloko farafakely ny mpianaikitra rehetra vavaka manomam-panahy dia ny mpianaikitra miditra amin'ny enina maraina alaina tomobily le miditra amin'ny enina ihany fa ny am'izay amin'ny mitady ny taxi be sy tomobily dia zay manana tomobily rehetra maka eny fa nazary maka olona amin'ny efatra maraina mandeha maka olona fa tsy satria za bisopa dia tsy maka aseoko ny rehetra tsy zako ny manompo voalohany za sy ny zanako ny fo vao maraina amin'ny efatra arianany tsika dia maka olona lay arianany dia avy mametraka anay dia maka lay arianany dia mametraka tsisy voatara am'izany ianao sady efa hoe izy taona zao misy anankiray zay efa fantany tsara fa midimy sy dimy eo am'le tena tsy mahazo mihetsika tonga eo aizy ianao fa fotifotsiny afaka 10 minitra tsy miarana 10 minitra ary mila tonga ny ampiangonana amin'ny 5 sasany vao sy tonga ianao amin'ny 5 sasany dia mihoatsika izy ianao sy niandry azy efa lasa mandeha ary tonga tamin'ny 5 sasany izy te androso ianao mila vonina ianao amin'ny fankatoavana fa nakamarotsika indrintsika paster koa ny olana isy malemilemy loatsika zany mahatonga mpiny lasa faible anka kristiana bibe da be mararylava sahirandava bokatosy efa tenena foana hoe rehefa tsy mbola mavidy seza mipetraha amin'ny tany nga izy tea lava tonga dia mividy seza koila be mihitsy izy ary amin'io tosarotaona le izy efa ampianarina foana hoe raha mbola tsy mavidy fandrina dia matory amin'ny godoro amin'ny tany mandrapividinao fandrina dia apetrao ambony iny godoronao rehefa tsy mahavidy seza dia mipetraha amin'ny tany mandrapividinao boka hipetrahanao ary fa aveo indray vidana seza mandrapatonga anao miala amin'ny boky fa nakamaron'olona sy tea lala te hianina fiainalioky saingana be izy te hitovy amin'ny anangakaingana be izy mampita tena tsy fahafatesana izy dia rehefa tena tsy mety le mitosa pastera fa nga dia tena fahotana be mihitsy le mitosa ngamba tsy zoana eny faly amin'ny zavatra tsara soanao fa mila fotoana ny zavatra rehetra amaimaitana kare zay fatra-panaokona no mitombo arena ary aza mararangolaka ianao zao hitrosana daolo mpino manapatonga anao manjavona tsika inakay zao misy iny naratra ho izy fa teneniny any namantsy normal le anao raha maratry satria anao créenao problème daolo ny olona tsy mitembena reo e
tena ikinao miresaka aminao bisop resaka aminao bisop io efa fotoana zao mila me masitra kelikely misimisy avao tena maina tsaratsara fakatoavana atany an-trano any be da be ny vehivavy ny akanao le fiangonana zany dia vehivavy mibetsaka be da be ny vehivavy zay mitona mbavaka amin'ny vatany misy sasa manozona vavy eto mavaka le vaky io eto mavaka le vaky io nefa izy vehivavy vavaka rehefa tonga ny an-trano andriamanitra tonga miteny Davida aloha ny tafitrano toy izay miara-mipetraka amin'ny vehivavy fosiny rehefa vanginao izy tena tsisy malefanao an-trano mandrozy pastera io atao pastera mandrozy tsoko tena petrisa pastera tena petrisa dia tena ohatry na ny anjela tsy tsoatran'izany fa isan'ny fomba famangina-piny le tsy ampiomanina reny misy taonao manomana ho avy ana mangy anao amin'izao lamina be mihitsy ny trano fa misy tena dité biscuit indraindray fa misy taona izy menao surprise tamiko tonga tamiko anao odo zay zanony zany iza koa zany afiliny tena izy zany fa io mbola manao any e davalao zany ma tsy samona e eno daholo madery koa zao zao aia moa zao eo mahitanao tena ozy efanao rehefa tonga azy tonga azy anapetona anabato tsy maninana napikanao rekizeky any apostera manairana beza ny an-trano ny antony dia tsotra tsy zatranena atao anaty fakatoava eno tsara aty amin'Andriamanitra tsy mitombona ny démocratie ary na tsy tianao aza zay no izy na tsy anao amenina renao yes fakatoavana voaloha faharoa fahavonona hitoetra mahatro amin'ny fanatrehan'ny tompo hitoetra mahatro ao anaty vavaka famakina tegn'Andriamanitra eo amin'ny fanatrehan'ny tompo tsy afaka ho kandida herin'Andriamanitra ianao na tsy vonona andohanitra tsy aketrika mandritra ny ora vitsivitsy isan'andro na zanako vavy ary mahatsana zanako vavy mbola 10 taona 11 taona ampianary efa vavy mandady ary mahelino manentagna dia tsy metsika izy tona papao izy dia teneno tsy marana ianao fa mivavatsika zao mivavatsika zao vavatsao izy fandinako izy zay za eto mandoa tetsotra be fosy tata hoe teneno nofinao bakolo nofinao dia teneno tsy marana ianao fa vavatsika zao rehefa vavakena ianao izy teniko tsony any le fanaintaina yes lekina mila entraîneur ianao afaka mifery anao mba tonga anao olona rapiana misy taona miaravavaka amin'ny zanako isakarivo zay miaravavaka ndraindray 10 minitra ndray 10 minitra dia tapitra fa rehefa mitena hoe tsy metsika fadiny raiky vavaka miteny tsy fantatra daholo hatramin'ny teny raiky hatramin'ny lehibe vao mitemoro fa manina mitemoro vavanafy o samara vavanafy balabalabala vao mitemoro afaka 10 minitra efa mitena fa vavanafy vavaka io resaka io fa tsy sakafo hoaniny vavaka bedy anao tsy miteny mafy dia tsy maintsy na dia zaza azy tsy te alana tosynao famonina atao an'izany ny ankizy satria tsy tiako adino te atany izy rehefa ho avy ny tompo tsy tiako anambady ny zanaka ny ratsy fanazy tsaiko aleonao manao hoanany amin'ny zanakao omeo azy koa zay tiadaviny ahitanao azy fa misy taona tsy maintsy maninta vavaka sisao raiky amin'ny roapolo any dia misy taona zareo miteny sa tsy hoany am-piangonana fa tsy maintsy mara sa mandeha zao atao fitako any am-piangonana nge ary sasakady rery dia mila hitako ao eo aloha eo mipelaka mila hitako dia tony izy hita papasa to hitako tsara ho aza yes
Ndraindray tsika olon-dehibe ohatrany tsy azo atao an'izany satria mietrany efa lehibe za ve zao dia mbola tsy hana liberté ka mbola teniteny ohatrany zazakely zao volazan-galatena toko fahavalo andiny voalohany raha mbola zaza ny mpandovy dia tsy hafanohy ny andevo izy mandapatonga ny fehitrandro voatendry ny ray izy raha mbola zaza ny mpandovy na dia tompony zavatra rehetra azy dia tsisy mahasamihafy azy amin'ny andevo mandapatonga ny fehitrandro voatendry ny ray raha mbola zaza raha mpany ao na dia olon-dehibe azy mila mpitaiza ianao adilikonao mbola azo tezaina ve no rehefa mananjavy kely ty anotanio izy mbola azo tezaina ve hoe mioloatra anao sa hoe aza mifampiteniteny rangaha zay tany afiangonana atao hoe tsisy baikbaikony zany koa tiny zay misy ngena tonga anao findra taty satria tsy nety tamonta fadinao tsara fa sakafo-panahy aty misy sasyka tsara matono mety nandriamanitra ato ato milainao ato mity paster afaka manenjana anao kenakena za mitady ola many amile milava fa modaka am'izany ianao ilana andriamanitra ny zanany tsy mety rera nasasaky otrasy nofa mila mianatra ianao mianjy ao anaty vava mienana amena satria misy nasasaina be mihitsy manomboka androany ianao amin'ny ariva vavaka amin'ny maraina vavaka misy taona amin'ny paster am-piangonanay miantso azy amin'ny telo maraina io a rehefa za miantso tsy maintsy raisy ny telefony io aza raisina ndreo a efa miteny meloa iantso ao ah fa tsy teneko izy reo antsoko dia asivo crédit hoa ny telefony rehefa mitena hoe atsoy am'izay azy zao dia ataovy kit main libre samy vavaka tsika isanao zao dia ataovy eniko foanao a voatsaiko a feo anao a dia faketsika anao rina zay vavaka ma telo maray tramineva dia mitona izy tena ohatrany dia tabatabaka ana dia gamato tsy matonga bisapa fa vavaka satria anao tsy hitako any anananka fa tsy maintsy fataky anao mivavaka dia aleo anao misy nitahina satria tsy ampy vola tsy vola ny problème anao fianam-panahinao ny olanao ny masonao tsy mahiratra ny olanao ny sofonao tsy mahay ny tompo ny problème fa tsy mivola mihitsy ny vola fa iny araky tamatavy tompoko me mitombo mitikotiko sy miposiposy ny taxi ahoana tsy sy ny vola mizany zavatra miditra ampory betsaka miliara bedabe midonety isatria tanao fa tsisy vola fa masika no mikatona ary misofotsika tsy mandeha za mahatonga atika pastera bakilankely sa milanina any tsy fotoana zany zao meteza amizay mahito dao amizay mahivava dao amizay afetomizay loaty milananematy anao ary mila ola vola itezanao ianao ary mila maraiky tezana lolona anao misy taona amin'ny pastera nay sasany tsy bendabe moa za vitsivitsy tarany tsy amin'ny voly zaho aty tsy mandefa voliko miresa amin'ny volany tenany izy izy sakafo ao any kapisapa misika be ohatry zany enao mato mitaiza olona dia dikan'izany manaiky tezaina ny olona tsy azo tezaina tsy mahazo mitaiza mizamiza ao aloha izy migasy miteramba dikan'izany matonga e mandeha teny an'izay nitaizanao izy dia hitany tsara ianao so ny teny amiko atsika ianao zay mbola voaitenakio raha oaseho an'andriamanitra anao daholo mitoetra ny zanakao izy mbola kely sy efa lehibe sy ny adalanao ataony tonga dia oziny tsy ohatry ny tsy hitera karaha zany fandehanany kireo avy ty fa finoana sy fahasiny dorana hiteraka fa tsy azo loatsy mila daholo ny aterakio rehefa kelikely ohatry ny fiangonana koa io doranga hitony filazany tsara fa rehefa betsaka ny olo dia hitanao am'izay koa ny aterakio ka raha olona malemilemy manina vaoka be eo am-piangona désastre total no mitraka manomboka mikorotana mipelaika ny pino sao fa misy inona misy atao ty fiangonana ty la izy pastera manerina resaka zany aminao manerina pastera fa aloha réglementation am'izao nyantony dia tsotra pino tsy mety dezaina sady tsy maharitra mifanatreha amin'ny tompo problème rava ny eta vo tena mila manao raky ianao ka zay tsy manana tamin'ny ny rehatra gasy mamboly vola tsika mamboly vola so dia tsy azotsika zany tenakinao isika mamboly vola ahoana fomba ambolena azy amin'ny famafazana azy zay mamafy dia aniny ka mamboly zany sa maniny mamboly mextiny zay trizanga am'izany satria mandeha vata ty tortepli fa tsolana so ny tenakinao azenona feno koa mandeha tsy raisiny izy tao misy olana nakina paster nakira izay na resaka fafolokanina sy namy hitaka anao tamin'ny facebook miteny sao to le paster zeny tolo mihitsy a fa tsy maintsy sao dia sao nyteny le paster aby no problème anao ianao mandray tsy raisiny satria tsy hoanao le toroteny nefa ianonao
manao koanazy mamonjafo manena ny ty facebook ty nene fa bon zay moa zany le izy za tsy hoe masika nareo mety nendreka zany ty bisop ty za mifondehana enao mbola pila ro zafy za ndray moa di anarina mila voniny ianao aza eo amin'ny fanatreany to mahaitro anaty vavaka stomy tenanao idina fangina izy tao nampianatra pasteranay oza hoe mafantatra hoe nafana tonga dia manova fisainanainga aza manaiky eritetra ny ohatrany 5 sekondry ohatra ivavaka dia zany hoe ay vavaka aza vela ohatrany 5 sekondry ama vao ivavaka tonga dia miarana io zany dokotera dia miteny sasa tao tonga dia miarana tapaka fa dokotera nay miteny tonga dia miarana samy manana règle de jeu nano tena osa katralalabababababa osa rakatratalababababa ya osendelebo raha eo ty atonga eto anatena ogambayaka tsy maintsy erakabe mitsy atamale tsakotraky ny orina mbola manakotsako ny vatako tsisy azany rehefa hitadiny tompo salamo fatelo-bempolo ozy andriamanitra mangeta hitanao ny fanahiko maniry anao ny nofoko eto amin'ny tamimaina sy mangeta tahaka zany no hijereko anao amin'ny fotoanao masina mba ahitako ny herinao sy ny voninahitra dika zany ohatrany ahoana le fomba fitady an'andriamanitra ozy hatramin'ny nofoko mitady anao mila metraika amin'ny vatanao io fa tsy mampahazo ainanao ihany mila metraika amin'ny nofinao misy tona le favavaka tsy mahazo malemilemy satria izy baiboly hoe Isaia 7:10 izao fiatronao fa aza atao malemy azangaty tahaka ny eny amin'ny zomara fitsy teny rehefa vavaka mibitsibitsy mbola tsy hita Jesosy mibitsibitsika vavaka zany anao na dia atao anaty ady azy izy voalaza baiboly fa nandeha mikisaky ny an-tampo any izy tahaka ny hoe ray torabato zany 500 mètres zany lavidavitra ihany zany fa rehefa vavaka izy dia miteny hoe raha io raha zao atao dia soa ty kapoky ty fanagaga dia zao ny vavaka nataony reny mpianatra ary amin'ny 500 metatra dia rehefa metritra fa zao zany vavaka zany raha zao atao hoe mahasoty na olona tsy ananitsy tsy mainao zany fa matola ry amin'ny 500 metatra ary mahainao sady tsisy micron tsisy ampli tsisy bafra miaka manay zany vavaka zany fa misiny teny firatany ary rehefa mavaka izy dia hoy izy hoe ray satria eny mitary amin'ny 500 metatra ny anao amin'ny 2 metatra dia tsisy mahay eny izao fiatsonao fazatao malemy asanaty ny feonao tahaka ny amin'ny zomara andriamanitra tsy mila olona malemile diso izy anao dia diso zany le mivavaka moramora reny zangamo ny teny hoe diso fotsifotsiny aho hoe andriamanitra tsy mila olona mety reraka na sasatra dia entraîneny ianao aritra iady azy averinao moramora ve zany hoe mivavaka adiny ray miteny mafy maraka daholo ny oza-damosina sy oza-kibonao sy ny manginao ary nitendanao nefa tsy maintsy zay izy fa ty fa ngaty tena ohatry za mihitsy le mivava ohatry za mihitsy ka misy taona mamaky baiboly dia sady vizina ty atory fa lasa mihitsy no makaraha mangatsika miaraka aminao glasy sasanao tsy matory enao sasanao lasa no mamaky amin'ny anarany Jesosy alebiazonao le za amin'ny anarany Jesosy dia mamaky mafy ianao na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  miteny aminao anao io tsisy mety ary izy fa mamaky fotsiny ao manatotonga no mifo amin'izay ohatry ny lewany dia mamaky le makarona raha se za misy tompo fa tsy andriamanitra tena akizy manaitra anao mama afaza am'izay fa ndianatra fre azafady famana vavaka mazatany iza mitsy mivavaka fa yesu mila maharitra mifanatrehan'ny tompona mila herin'andriamanitra ianao te hitondra herin'andriamanitra ianao mila maharitra mifanatrehan'ny tompona fa tsy olona malemilena rehetrabe pasteur mitarena fa tsy mandroso ny asa tsotra ny antony ny kamo be tendra tsy mahita haniko hoany
tsy maintsy miasa mafy ao anaty vavaka raha teo ampiasaina Andriamanitra. So dia vaintsika efa dadatoantsika Andriamanitra. Tisingeza loatra Andriamanitra. Yes. Ary efa mipetraka izy amin'ny seza fianganana ka mameo maiza azy. Sarotra ao anao dia miadrese parole anankiray. Izaho mila tonga satsika. Ho anao mila ositra lava. Vonina marina velona. Fahatelo, fahamasina. Inona ny fahatelo? Fahamasina. Hoy Salamo 4:20. Lova kitsika kely. Salamo 4:20. Andriamanitra ao. Eto mila mizaly ny papa amin'iki. Izay moa ilay tamin'ny mary. Yes. Salamo 4:20 ny fahatelo. Iza niakatra ao tendromboan'i Jehovah. Ary iza nitoetra ao amin'ny fitoerany masina. Dia hoy izy izay madio tanana sy mahitsy fo, izay tsy manangatra ny fanany ho amin'ny laingy na minina amitaka. Faina ny tranga amin'ny olona ohatr'izany andray fitahiana avy amin'ny Jehovah izy, ary fahamarinana avy amin'Andriamanitra no famonjena azy. Izany no taranaka mitady azy, izay mitady ny tavanao dia Jakoba. Jakoba. Mahafantatrao hoe fa Jakoba manana anarana anankitelo. Jakoba, Israely ary Jesoroa. Israely dia ilay olona ra-panahy, izany hoe Jakoba ra-panahy. Fa Jakoba dia ilay Jakoba ilay olona ranofo. Toy izy izany no tanaka mitady azy, dia izay mitady ny tavanao dia tsy tena dia Israely fa Jakoba. Satria nahoana? Jakoba mantsy ilay maloto tanana. Jakoba ilay mpamindrapindrana. Jakoba ilay mpifitifizokio. Jakoba ilay kapotsapotsaka. Izy mila n'Andriamanitra Jakoba, mila madio tanana izy. Ty fanaovanao tatitra tsy milamina ny ampiasana tsy aty am-piangonana ity. Lazaina fa zao to ny fajanona. Dia avereo sady mitondra fanatitra kely 100,000 ariary. Paster mba mila ositra. Iza mitena ositra. Na ty amin'ny ary paster. Mety tsy fatako koa reny nanao zavatra tsy milamina. Raha sy ositra. Fa Andriamanitra miteny tsisy ositra amidiny izany. Fenao mieritreritra fa ny ositra izay miareta amin'ny olona taonanao. Tokony ho azonao na 10 minitra miaraka mirakitra anao 10 000 francs. Niatra tamanena nge vao tonga miteboka mafimafy data. Fa tsika mety ty zavatra maimaimpona gratuit ary tsisy effort. Tsy mampandeha lavitra. Marina mihitsy. Tsy mampandeha lavitra. Fantatro fa mangina be anao fa tsy mampandeha lavitra. Yes. Mila vonina ianao. Ilaina amin'ny fahadiovana. Ndraindray mafy ny aina amin'ny fahadiovana. Satria be loatra ny fakapana amin'ny fiainana. Indrindra amin'izao andro sarotra izao. Proposen'olona afera ianao, afera maloto. Ahoana fa misy tobila tonga ao am-poro fa raha mahita olona dia matsika izy. Zany mahita mividy fa so dia anahirana zany. Ary izy tsy atahorana fa fandraisantsika izao kajinkajinkajangarangajanga. Dia iny ianao. Dia aveo anao miaraka amin'ny fahafolokarenanao sy mifanatra ao am-pamina. Tena tain'Andriamanitra paster sotra tamin'ilay vavaka namenao dia mahitondra kely fakasitrahana. Dia anao mieritreritra fa faly aminao Andriamanitra amin'ity zava-maloto etinao ty. Tsia. Dia mbola mila ositra koa ianao. Dia rekinao hatramin'ny roviana ary tsika rehetra fomba tena iovy. Hatramin'ny roviana ary tsika rehetra fomba Tena mila ositra vetsika. Tena mila ositra Teo ampiasain'Andriamanitra ve ianao? ampiasain'Andriamanitra Ianao tena ho tahin'Andriamanitra ianao. Tianao hoe ianao hiakatra ny fiainanao. Iza no hiakatra ny tendrombohitra. Toy izy mila madio tanana. Alleluia. Ary mila mahitsy fo. Solona belolompo. Solona mpanozona anaty. Solona mora mikarakina. Ny solona nge vao mahita ny endrika eo dia mikarakina. Ozy ny sasany zany ireo dia fa taloha izy teto ananana tato ny plasiny zao atao ananana anaty. Tena ianao tsy ianao angabo zany. Antony tonga azo fihinana akato satria misy anabavy zay ato mampikarakina fo. Vao hitany nakramoana mahitaza. Zany aloha tsy mba mitena hoe Bible est zany. Lotika ny fony. Nefa rehefa miteny hoe tainana ny amaina mafy indrindra. Ataovy mafy anona dia zany ary. Fa izy nefa tsy mety ilana. Andriamanitra tompoko ny zazakely. Tena sitrapony mihitsy ny ameny heriny ianao. Fa mila hita ianao hoe azo tokisana. Fa rehefa tsara nge olona kapotsaka manana ositra. Ny vola nge ka anao efa be ositra dia tonga ho azy vola io.
dia masitranao metreka fa lolomohitra dia olona mahantra aka tonga ho azy io tonga ho azy io tsy mila entina mavaka koa tena fotsotra ampanetreteny tena koa isan-kerinandro misy mandefa vola vo Yes. tsy fataka koa hoe izy ty misy azy fa volanao ve le volovola io nao a le nalefa ohatrohatrohatro petape ratany izy tsara nalefa ohatrosao manana ohatrosao filina adresinao makarina sotra fotsiny sotra be azo atao ny adresiko fa tsy manam-potoana akana azy Ai. tena marisana ho tonga aminao soa azonao zo vita Reste mais jamais Jesus. fa tsy hoe hitototonao hitady azy fatra tsara sady hitsana no omeno eo amfonao ny tena fitahina ia tsy karama izy satria ny karama valim-pisasana ny tena fitahina dia zavatra omenanao Yes. omena eo amfonao Amen. so raha tompony amin'ny karama fa rehefa mahazo karama dia mamafasy satria mamenao mba isanomena Amen. totsay fandehana amen Amen. ny zany raha tia anotova fitahina mila ty fadiovana mila ty fahisina fantatro fa maro amin'ny vehivavy dia manafombola manokana mba omena ny dada sy mama tena ao aloha mba misy kely tena ame karama raha ngady fa ya nanananana nao za modiny tena izy 100 000 natao loka 75 nefa ny tena loka fa rehefa mandalo mama aona mama anaona ty aloha mba atao fred dia mame 20 izy rehefa mandalo vadiny hoe fangalany sady le vo ka hitanao tsika vidy am'zao dia vidy am'zao dia vidy am'zao 100 000 mihitsy satria izy metsena rainy daholo mipirena voatabi fatany atsy misy mora dia atsy misy lafo atsy misy vary mora atsy misy mivary lafo fatany io resak'io Mafy zareka. tsy izy zany ony a tena vavy aoka ny fony lahy toky anao Amen. mahita vehivavy tsara ve anao dia zao mitoy anao fa ny fony lahy mahatoky azy Yes. mety izy ny bisop koa zany zay vehivavy foana ny teneny ka ataoko ahoana moka za lelako tsara tompo amen teboka manaraka raha mila hery tompo ianao mila makahala ny ratsy ianao tsy mitovy hoe tsy manao ny ratsy sy ny makahala ny ratsy zavatra ray hafa ny tsy manao ny ratsy fa zavatra ray hafa mihitsy koa ny makahala ny ratsy salamo fadimy efapolo andiny fafito zao ny teneniny hoy izy hoe tianao ny fahamarinana fa halanao ny eloka halanao ny eloka koa Andriamanitra dia Andriamanitra ao efa nanosy 10 000 fifalinanao mihoatra noho ny rahalahinao tanao za eto tsy hoe mezaka hoe tena dia tena kozo nao tenin'Andriamanitra ty raha tianao nahazotra mihoatra noho ny sasany dia Andriamanitra mila makahala ratsy eno tsara zava-doza nge ny manana hery raha ohatra karatsy ny tanana zay rehefa nataony mpanao politika sasany sy miteny eo rehetra fa ny sasany miady mafy mihitsy izy mba ho tonga am'zay seza ndedava dia mampanatena vaoka izy sao makare makatsy dia tena za mihitsy oye satsoye oye fa rehefa tonga eo izy adininy anao le faible adininy eo lena mpanantenany arasa tsy mampahina azy koa ry makatra amin'ny taninao hatramin'ny tranopetrahanao vita manoratra an'io amin'ny anaran'olo kafo Ratsy aro. azonao hoe zazavatra sy satria anana ny erika anana ny relation dia ohatrany mahatsara tody miady ao ambato ianao zay ny teny koa zava-doza raha be loatra ny herinao nefa anao tsy makahala ratsy satria sofrira ny maro indrindra ny faible sy ny saina lasa miexploite olona ho azy ianao raha tokony ho ampiasain'Andriamanitra hanandatra olo za mila vony ianao akahala ny ratsy Yes. tsy haiko sarany amenanao andeha paraparana inona koa mitakina amin'ny olona tetona herin'Andriamanitra faiza miondrika amin'ny fahefana etony amaranako azy faizana maneo zavady Sana miondrika miondrika amin'ny fahefana mifanakaiky amin'le fankatoavana le izy fa eto tena tiako tongavana ny miondrika fahefana ifandraisantsika resaka fankatoavana teto fa no tsara ny fahefana dia tsy alaina faomena ahoana zavady tsy alaina io sady tsy rombana io faomena
ary Andriamanitra manome azy. Tena tiako no rehetra eo tsara eto ao anatin'ny minitra fohy farany. Eno tsara raha toy ny influence anao dia olona folo fotsiny. Raha toy ny anananao tsy mahafehy mihoatra ny 10 millions isam-bolana na 5 millions. Raha toy ny olona ampiasainao na 10 ihany dia midika zany fa mbola hatreo ny fahefana nomeny tompo anao. Ireo nangatanao rehetra dia efa nekely fa mbola miandry anao itombo. Manina tsara sy hoe lavo nekely fa mbola miandry anao itombo. Hoy ateo Galatia 3:7 raha mbola zaza ny mpandovy na dia tompo ny zavatra rehetra azy dia tsisy mahasamihafa azy amin'ny andevy na hoe mpamompo. Dika zany mbola mila entraîner izy anaiky fahefana. Ka rehefa hita fa mahatoky izy dia ampitomboana ny fahefana. Misy antony maromaro mahatonga an'Andriamanitra tsy mampitombo ny fahefan'olona anankiray. Raha mamaky tsika ohatra ny Exodus 3:20 andiny 7:20 sy ny 30 dia zao ny zavatra lazaina. Hoy izy hoe oroako tsikelikely ny biby masiky. Ary tsikelikely izy ny androako azy eo aminao. Fa tsy roako indray mandeha izy rehetra. Inona ny antony? Mba tsy ho tonga lao na hoe foana ny tanànanao. Ny antony tsotra satria tsy vitanao mameno azy indray andro. Dia izy hoe rehefa mitonga ianao dia hitariko. Ne mitonga anao dia hitariko. Meomeny fahefana misimisy ianao. Meomeny fahefana misimisy ianao. Satria anao mahatoky. Satria anao manaiky fahezana. Satria anao mety fahamarina. Satria anao mety fahamasina. Satria anao azo itokisana amin'ity dia miampitomboko. Ohatra ilay fanoharana teny Jesosy matotoky 20. Ozy nandeha ny olona anankiray izay tompo anankiray dia nomeny talenta anankidimy ny mpanompo ndray, ndray anankiroa, ndray anankiray. Dia nomeny araky ny fahaizany avy. Dia ilay anankidimy navita namaky azy 10, ilay anankiroa lasa anankevitra, ilay anankiray nandevona ny azy. Dia izy tamin'ny anankidimy lasa anankifolo ry mpanompo tsara sady mahatoky. Zany hoe ainy nampitombo izay nomena azy, ainy namitatra izay nomena anazy. Manana capacité izy azafady mety hoe vary aminany, manana habilité, manana compétence, zany hoe manana fahaizana. Nianatra izy, nampitombo ny fahaizana izy, nampitombo ny talentana izy, nampitombo ny fahasoavana izy, nitady mitompo misimisy izy, niankaroka misimisy izy, dia lasa navita zavatra misimisy izy. Dia rehefa tonga anankifolo ny teo aminy dia Andriamanitra alaivo la anankiray tsy manao ninindry dia omeo azy. Dia izy satria anao zao nazo anankifolo dia manapa tanàna folo. Dikan'izany tsy mahazo manapaka tanàna ianao raha tsy hita fa mahatoky. Yes. Raha tsy hita fa mahatoky. Ny faniriko an'ity fiangonana ity dia hamenika ny faritra tsinay. Misy ny fiangonana za tsy teneny nareo fety fiangonana bebela satria tena indray isika raha toka nareo reny ameny tanàna satria misy anglikane, misy katolika, misy fiangonana zany bedabeo ka tsy afaka omen'Andriamanitra ny zona daholo ny olona. Nefa kosa anao azavo mbola tsy problème an'Andriamanitra na tonga ny zona farasy ho lasa 10 000, lasa 20 000, lasa 50 000, lasa 100 000. Soa an'Andriamanitra misy olona afaka mandeha avy ao vany ananany tonga manosotro mbavaka aty, mandeha tonga pina rehefa naty manosotro mbavaka aty. Misy zany ny fisainana ny Antananarivo, misy mandeha avy ao fotsiny afika fotoana lany, misy mandeha tôbila fotsiny afika fotoana lany, vao hariva lany dia lasa mivenana izy any amin'ny faritany mba hamonjy azy. Azon'Andriamanitra atao zany, ohatra voalaza baiboly hoe ireo olona tamin'ny tanàna manodidina dia tonga mba heno azy. Fa saingy izao tsy mahazo manapaka tanàna ianao na hiasa mafy ohatrany ahoana raha tsy hita fa mahatoky ianao. Ary mifatoky ianao dia aseho anao ary fahaizanao miondrika amina fahefana amin'ny fitantanantonga, amin'ny fitezanan'Andriamanitra, amin'ny fahefana teo am-piangonana. Mahainao avy ny tokony ianao rehetra. Mila fony ianao ampiasa ny talentanao, ny volanao, ny fotoananao, ny herinao, ny fisainanao. Mila fonao investir hifonsa ao an'Andriamanitra. Hitan'Andriamanitra bon za ke taloha tsokinao za tena tsy mahay mihira sady mpamalaky. Misy fotoana zay nampianarana pasteur Josy nahira dia za foana teny raha patrika tsy maso miely fa sofina. Satria rehefa raiky tenira dia za manao hoe sofina miely fa tsy maso dia za tsy ao mihitsy fa rehefa le dia tena fotoana nianatra ihany misy fotoana tsy mahazo hely tsy mihira anahy fa mamarana loatra dia manaro fobe mihitsy tadidiko tsara ndray andro mba ame hira anankiray zay aho mahira dia fa fanele tena hirako ty amin'ny andro mihitsy
anaovana le hira miteny tamin'ny pasteur Justin tsy raha landeha manao le hira fa ihany nangidy ny foko lasa nandeha anaty olona tany anjorojoro dia rehefa lila le rahalahy le hirako le mba hirako zanako hoe dia mba mahay sarotsy saranga mahainao sara lotika be mihitsy ny foko dia tava pasteur Justin haina lapatrika teo tsy tena izy nalehana aty natolana izy dia natsony ino atao ngalahany tsy miteny hoe marary fobe afa tsy nasinao nino fa ny nianatra tsy moramora sao fa mba mahay kely a dia mba namoromoro kely kely a dia mba namoramoaka CD kely a ny antony dia satria tsy maintsy mianatra ianao sady miodika amina fahefana mampitombo ny fahaiza mba azo atokisana ka omena tanàna ny tompo amenao olona amenao tanàna amenao vola amenao hery amenao fahasoavana fa aoko mahatoky ianao aoko mahatoky ianao fa izay resan'ny fomba hitombony ny fahefanao amin'izay zavatra mpanaovotona aza lozana amin'ny kifosafosa tao am-piangonana aza lozana amin'ny fanarasa tao am-piangonana ary efa teneny hoe miditra midimy dia abimy tonga farafatarina midimy latsaka fefana azay ny bisopary teo amin'ny firy voatonga zay io vahiny Yes. fa za le am-piangonanay vao maraina be dia efa maka olona zany tonga voalohany eo taloha zay tara lava ny fotoam-bavaka zao zay tara rehetra mahazo ny anjarany daholo tsy mahazo azay iny no tonga manontany tsara mety viara ohatra zao satria tsy te hanota fandroantsony manimba zavatra be tsy na le izy ka ho iaho hoe miamarako azy dia reto te hanitatra anao Andriamanitra fa milanao Andriamanitra ho mahatoky mahatoky manina tsara zavady mahatoky amin'izay miantrano tompo anao mahatoky na ao anaty tokantrano na miasa fanompony na any am-piasana indrindra amin'izay zavatra anirahany tompo anao ho ia tena mpiandohany manina anjara voately goavana ianao tena manina anjara voately goavana tsy miteniteny foana raha na te ampanao maina raha milazany fa zany marina te hitondranao lavitra Andriamanitra te ampiasanao mahery vaky Andriamanitra fa nahoana tsy maintsy mahatoky roa minitra farany le vavatsika zao tena Jesosy ao matotoko fatelobefolo raha roahana amin'ny olona anankiray fanaratsy dia lasa izy mandeha ny tany foana dia rehefa tsy mahita fitsara izy dia lasa izy miteny hoe dia izay le mipetrahako talohako dia reto izy fa madio le trano sady foana dia lasa izy miverina makafanafito ratsy lavitra noho izy dia hiditra amin'ilay olona dia ho ratsy lavitra zany olo zany noho ny tamin'ny voalohany rehefa mamaky tsara ny tantara ray manontolo ianao dia miresaka Jesosy ao ambambanao amin'izay miteny hoe ko mangatamy tompony vokatra mba hanirahany olona hijinja ny vokatra ina ny ifandraisan'izany tantara zany tsotra ny antony teteny zany Jesosy hoe lasa mitory amin'ity tanàna ity pedapeny olona mivoafony dia vola mivoaka fa ny problème dia zao nefa rehefa ho lasa ozy ny tompo ka tsy misony olona hikarakara ny vokatra ihany vokatra dia ny olona rehetra nefa efa madio efa mivoaka ny devoliny fa zay tsy misy mitaizy tsy misy mamolavola dia zavatra mitanga iverina le fanamarotsy zay fanroahana teo amin'ilay tanàna dia ho rasa lavitra ny olo eo amin'io tanàna io noho tamin'ny voalohany tsy rehefa nge ny zavatra mitanga amin'izao Madagasikara nge no isan'ny tena misy revay taloha sacrifice raha olona zay tsy teo missionnaire français sy anglisy teto amintsika feno marotora marina andatsaka ny raha teto fifoazam-pana maty ravina ny teto misy kazana fifoazam-pana efa tsika tsara mitombo manolotro ny sy namana pedape feno revay ty tanàny ty fa magaga kehitriny faharoa alohan'ny farantsika mifahatrana ary atao amintsika tena pira lavitra amin'ny fahotana inona ny antony tsy misy piasy nefa betsaka ny vokatra nadio ny tanàna mivoaka ny devoly fa sy ny zavatra ny tranga tsy misy olona iasa hikarakara olona dia rehefa aveo amin'izay tonga ny devoly nanafika ny olona amin'izay ary satria tsisy mitaiza ny olona dia ankehitriny ratsy lavitra noho ny taloha tamatavy ratsy lavitra noho ny taloha taninarivo na dia misy fifoazam-pana azy satria ny mpiasa tsy misy azy misy tsy mahatoky noho izany tsy te amin'ny heritsona Andriamanitra raha tsy amin'ny olona mahatoky
vavaka nareo antamatavy nantany pasteur David manao intercession fo zay dia matsika ko ve manao évangile manao fo zay izy dia ho afafiny ny mpianakitry raha vavaka nareo androka dia volony tamatavy isanandro manao évangélisation fantany nampena fily aminareo ny volony azon'Andriamanitra omena eny ary azo tezay mba hitaiza olona fa raha tsisy afa-tsy zaky ny tena iasaiky nefa misy olona arivo tonga vao mahay mpira lavitra noho ny taloha tamatavy noho ny amin'ny ataonao za mila vonitsika tena iasa tsisy amainina tsony fa lava loatra nytory tena fijanana eny mila voninao tena iasa mila voninao tena anao fa io rehefa tonga aminao io hoe olo-kafa tanteraka tena olo-kafa tanteraka fa zanatolokonao rehetrarehetra zay mifepetry fanireko ho anareo zay mahinao zany fampianarana ho ia matsy pasteur stratégique am'io zavatra ampianarako andro zany hoe tsy resaka mampiorakoraka fotsiny fa zao zavatra toloko zao ampianarako atsika zao tokony isy toyany am'izay andeha fotoana anatin'ny tiraiky am'roapolo any ty be da be am'izay niditra ampianakitra hoe zany nga vonanay andraiky sady manay taka izaina sady manay koa hitaiza olona fa sy tiako raha ohatry zao foany tamatavy fa raha tsara tika am'toy miaratsy tamatavy ho alain'ny olona nge ny vadinao ho alain'ny rongona nge ny zanakao ho alain'ny varitena nge ny zanakolahy ho alain'ny sapy sy ny pisikida nge ny orinasanao ho mipotika nge anao ary anao ihany ny sofry reky isika ny fahazavana oka am'izay sika tena azava mba olona eky ny fahazavana tena vonitsika tena hitady ny tompo mba omeny e ariasa ho an'Andriamanitra mba omeny anao ny tamatavy mba omeny anao fahavokana mba omeny anao fitahina anao investissement Andriamanitra da soa manaovany azy voaloha satria mahita olona izy matoky voninao am'izany venao te hivavaka ao anao mba Andriamanitra amianao eny arakaraky ny fahatokinao sy ny fahavononanao raha iverina ty amin'ny fotoana tsy haiko ireo veny voaloha manantena hitanao eto ary manantena hitanao metsara moza metsara antsika hivavaka misotranao zay amin'ny teny menao anay tamin'ity androany ty Bokalaya Siprakatoga Boshede Sikakela Maradosi Prekende Levasha Inamakaliga Nohosi Terebende Sotana Mapianatra izy mitaizana izy manora izy manitsana izy atsitsana ho tahaka zao foana zany sotanao zay fanay masonao satria enao no manokatra masom-panana tsara ihany manokatra sofina tsara ihany mba raha tena tokony atao vavaka hoandrehetra atao ny fiangonana aoka ny herinao anomboka hidina tsara ihany aoka nisy tao hidina tsara ihany rehetra da kalana rehetra ny ty fahadiovana rehetra da fo madio rehetra akaala zavatra manokatra rehetra ho matoky am'izay rehetra faharetana rehetra maharitra fitediavana anao fanamasika okanenao afotofatsara ihany izaniza vonona andosy izaniza vonona hitany izaniza manaiko ampiasana aokanery hidina zao aokanery hidina zao aokanisika hidina zao Dikitaka na anatinao dikitaka ny fahatanao didikitisaka aminao ny asy matsapa hoe ifanano tompitarika anao isanandro anora anao isanandro ampatanjaka anao isanandro zay firaisinao teo aloha resinao manao isanandro zay tsy vitanao teo aloha vitanao manao isanandro zay tsy nampahatoky anao teo aloha atoky am'izay anao zay tsy nanananao omeny anao am'izay Misan'Andriamanitra anoranao isanandro tsy ho reraky anao ny sasany tsy mampita tsy mahazo reraky anao tsy mampita elofona anao mampita saramara-pana fona anao mampita irehaka fona anao tsy devola vita andavo anao manona fahasoavana tsara vanao fahasoavana ampina anao fahasoavana tikanao ampina fahasoavana anaovanao tsara bevarasy isola fanavasy Solo fanavas. Misotan babako, kaya manulog ay sotan ni Mans. Sorazem fanalorit, sorazem funorit, sorazem fafakas funo.
Mitady saya tsara karaha olo jiaby fiainana tsy vitany mipetra mora tsy maintsy sahana ny raha mampanjary karaha tsy aminaty ny fiainako araha satria miady araiky iseza mavinta Sivitako, sisakako, família na manegisa Iaratara na mina Decideza Decisão Ita kuava miti fena piso Milani na fuana Siski devi vede Se fosse duro se non mi fa campana Se ti tem na mafia Fiero banana Milanie, miatanie, famisi na manegisa Iaratara na mina Decideza Essa não vai aparecer Iaratani na Só te sozi Ciara maritza rosa Sei numeti, sei pazzara Famosina decideza Era decidimos no verão Ciara maritza rosa Ciara maritza rosa Sei numeti Sei pazzara Famosina maritza Solta de sucesso Solta nem façava não Solta nem ficaria Famosina maritza de sucesso Se nem o tijolo nunca Amen. Soran'Andriamanitra tsika satria voatà manokana amin'ny lelan'Andriamanitra Bishop Patrick zay niaraka tamintsika teto. Basitsika bravo sy tanana mafy. Arava faly anao basy borakoraka mafy. Amin'izao fotoana izao samy mba miambina ny akaikiny. Sady teny amin'ny akaikinao anao mba nandray fahasoavana avenao teo. Alléluia. Voalohany aloha Bishop dia misaotra betsaka.
faly zay ary tena hoe renay hoe veny dia miomana anareo manomboka androany fa za koa mpankatoa e andeha mpiatra ny lesina zay nomeny bisopy teo satria misy dikantsika matoa andefasan'Andriamanitra olona tian'Andriamanitra atsika hitombo misy zavatra mila ianarantsika dia amin'ilay olona zay niran'Andriamanitra ny tiny lasa tsisy farany raha hoe nivangin'Andriamanitra tsika tao anaty zay roa andro zay nefa tsy ampiaritsika le izy tain'Andriamanitra mankasitraka bisopy ho lava fanapahana ho ela velona tena ho asanatr' amin'ny avo alleluia amen ka zao samy mba mijery le olona akekiny jereo tsara izy tadidinao ile tenin'Andriamanitra mafoy zao hoe zavatsoa ho an'izay nampianatra ny teny sady jereo mihitsy izy jereo avakeo tonao androany hoe nahafoina tsy afoy hoe samy mba miambina le olona akekiny satria ty resaky ty tsy andeha hoe samy mitsangana avao ho tatazina dia mba jerevy tsara le akaikinao za hoe matatra sao dia votsitra anao a dia aloha tena iambesako anao ny andro hoe amen za hoe tsy mameno forcé fa tiako anao mba handray zavatsoa mba tsy votsitra hoe le teny teo dia forcé mihitsy ny tenanao hoe mba mafy satria tsika hoe mpamboly vola tenenan'izany izy e ino moa tahoranao anazy moa tahin'Andriamanitra ianao ray sary zay mba hainay tananao a dia mba ataotsika maromaro mpiandraikitra tonga dia avetrany dia tatazy dia manona teny anankiray anao minona ny antsahanao an'igny anatin'le hiriny minona ny antsahanao an'izy manona teny hoe inona le zavatra mba-tianao atao satria ho connecté amin'le lehilan'Andriamanitra fenositra ianao zao dia igny zavatra ataonao igny le connexion dia sady miteny ianao alefa soavy sady miteny ianao desiniteza hoe azamodomodo manao fa tena ataovy amin'ny fonao kaminao hoe Jesosy tsy ana marikitranao za zay nindomety zay nikotsara fa mila namagnekiza Tsofokirana inona nytononao teo tamin'ny fotoana nandritsahanao ny connexionnao amin'ny anaran'i Jesosy ny fahasoavana izay fanomeny ahy idiko tanteraka anao zay amin'ity taona ity tsy mahazo maty ianao amin'ity taona ity asandatra avy telo hoe lozao ary manomboka amin'ity androany ity
ahenao am'izay anao fanatrehan'ny tompo eo aminao ao aminao hiaraka akaiky aminao am'izay menanao am'izay le sofina tena maheno sy mba ho diso fanapa-kevitra ianao tsisy olona vita hisoloky ianao tsony amimina fandravany fahavalo tsy ho tanteraka aminao ambiny ianao araboy ambiny ianao ara-tsaina ambiny ianao amin'ny fianarana ambiny ianao amin'ny valopolo amin'inona projet tianao tanteraha amin'ny anaran'i Jesosy raha tianao vitay zany amin'ny farany taona rovolana no amin'ny farany taona vitsy raha tianao vitay zany ao anaty rovolana raha ivolana aloha zay dia vitsy omenanao valim-bavaka tanteraka mialohan'ny fotoana amin'ny anaran'i Jesosy ifiarovany tompo tsy ala aminao zao zay rehetra minanao hoe amen tsy maty amin'ny taonty ianao alleluia amen sao raha pitso maraina manomboka misivy misy fotoana manokana ho an'ny pasteur raha maheno ianao zany eto pasteur ianao tonga eto dia miverina eto zany ianao raha pitso ariva raha pitso atoandro amin'ny sivy eo dia le programme école biblique zay ho ataontsika sika ataontsika raha pitso zany na himitra zoma hoan'izay fanentratra hoe avy zany raha pitso atoandro amin'ny zoma le izy fa le raha pitso maraina amin'ny sivy zany natokana ho an'ny pasteur iarahantsika amin'ny bisop mbasy bravo mafy fa raha pitso ariva reo misy fotoana foana eto zany tivorimbavaka atsika zany tsy miova izy fa dikanina atsika mitohy foana tegnenao zany akaikinao mbola mitohy foana atsika hoe mandritry ny 21 jours tahin'Andriamanitra ianao tsy maty amin'ny taogno ty ianao hoe tsy maty amin'ny taogno ty
Youth lavitra, sota betsaka anao natratry ny farany. Pirimba baka tsika